Lycée Michel Laitos diso ny filazana fa nisy mpianatra netsika andro be. Fitondrana ankehitriny mpamendrifendry vahoaka hoy Danira Koutson. Lavadrano fiemorana fa tsy fandrosoana raha amin'ny taona 2024 no hanao izany. Manatitra ny araba tonga kilasy tongovavy tonga soa indrainao atao anatin'izao fotoanany fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no manasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany santarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Nanamafy ny filohan'ny prositeny eto Antananarivo androany fa manoana tsy misy fepetra ny kandidaty olotry ny antokontsika Madagasikara izy ireo. Itojo Ravalomanana ihany no ho an'ny kandidaty tokana teny hitondra ny fanovana no heveriny fanoherana ho an'ny Antananarivo sy ny mponina ao aminy hoy siteny Randriana Somiaiko androany. Ny fifantohana amin'ny fanavotana ny renivohitra aloha no imasoa ny rehetra amin'izao fotoana ary anentana ny prositeny rehetra eto Antananarivo ny mba hiasa sy hanohana io kandida natolotry ny tima io tatim-baovao Germaine Menjanahy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiriny. Tsy tokony ady hevitra tsy hitondra vahaolana ho an'ny firenena no atao amin'izao fa ady hevitra hikatsahana fanavotana ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Misy miezaka amin'ny fanaratsiana sy ampizarazarana fanoherana ankehitriny kanefa tsy tokony hozoviana amin'ny rehetra ny fomba fanaovana paikady politika amin'izany ho an'ny sasany. Mazava ny fanoherana atreto dia ny fomba azahoana an'Antananarivo aloha hoy ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena Seteny Randriana Soloniaiko. Manoana tsy misy fepetra ny kandida izay narosiny tima ny prositeny eto Antananarivo ary anao ny fomba rehetra mba ampandaniana io kandida io. Za tompoko mbola tsy namadika mihitsy ary ty raharahan mazenga ity de tsy priorité de priorité ny fanoherana fa ny ain'ny fanoherana ahoana ny fomba hatao afahatsika mahazo antanàna ny Antananarivo. Zany ny priorité de priorité ny fanoherana amin'izao fotoana izao. Ny fomba hahalany any maire Tojo Ravalomanana hampiasa ny herina rehetra izay, ny olona rehetra, ny zavatra nananay rehetra, ny force anay rehetra, zany zavatra mahamay fa tsy resaka Mazengary no tena. Za tsy manambany Mazengana, manambany Tuliana, manambany Degona, manambany Fianaratsoa fa priorité de priorité nay dia ny azahony fanoherana anio Antananarivo. Tsy afaka ny tsy hosehatra fanaovana politika Antananarivo satria eto no kapitaly Madagasikara ary eto avokoa ny mpanao politika rehetra hoy hatrany isiteny Randriana Soloniaiko. Nanamafy ny tenany fa ny fampotena Antananarivo ankehitriny no ironana ny fanoherana amin'ny fanohanana ny kandida tokana dia izay atolotry ny antokotika Madagasikara Tojo Ravalomanana ho kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra hoy hatrany ny fanazavana. Misy resaka ingay président Rajoelina hoe aoka re tompoko izy tsy atao sehatra politika ny tanàna ny Antananarivo. Androany ingay Rajoelina reraka potiky ny Antananarivo, tsisy rano eto Antananarivo, tsisy jiro eto Antananarivo, maimbo eto Antananarivo, korotana tanteraka ty Antananarivo ty de tsy atao sehatra politika fa afaka miala politika nga isika. Manina tamin'ny 2009 nataonao sehatra politika, manina tamin'ny 2018 nataonao sehatra politika. Io sehatra politika eto satria eto daholo ny mpanao politika rehetra, eto daholo ireo foko 20 tsy misy tanàna manerana Madagasikara zay feno mirepresenté any Madagasikara taty. Zay mahasehatra politika eto, atao sehatra politika eto satria tsy afaka miala amin'ny politika, miala tsina aminao président Rajoelina fa sehatra politika ny tanànany Antananarivo. Ary izay indrindra no itenenako androany hoe ny priorité de priorité ny fanoherana dia ny azahoana ny tanàna Antananarivo mba hamaranana malaky ity fitondrana tena mampitondra faisana ny vahoaka malagasy ity. Mbola tsy nisy tamin'ny tantara izao fahatapahan-jiro lava reny izao, mbola tsy nisy tamin'ny tantara lalana potika tanteraka manerana Madagasikara. Raha vao nandray izao fitondrana izao ingay Rajoelina otrina ny vidy
efajato dimanjato amin'izao fotoana izao fa miakatra any amin'ny 200 manerana any Madagasikara. Zay indrindra ny mahatonga ny mpanohatra io miteny hoe ataotsika zay zahoana an-tanàna ny Antananarivo mba tsy hanomezana autoroute an'ity fitondrana ity. Miantsony eo anivon'ny prositeny arak'izany ny tenany ho an'ny eto Antananarivo mba ifanohana sy anamafy ny firaisankina ho an'ny kandida izay atolotry ny tima eto Antananarivo renivohitra dia itojo Ravalomanana. Io ihany no afaka anatanteraka ny vina efa napetraky ny fanoherana ho an'Antananarivo sy ny mponina ao aminy ho hiatrany ny fanazavana. Manahirantsaina ny mahita ny filoham-pirenena malagasy milaza fa matsapa ny olana trian'ny vahoaka kanefa tsy nanambaolana entona taoriany itondran'ny firenena hoy ny teo anivon'ny RMDM. Nanamafy Pasteur Edouard Tsarame Androany fa fiemorana ny fikasana fampiasana lavadrano satria tamin'ny taonjato fahakalalao no nampiasain'izany fa tsy ny firenena mandroso aty amin'ny taona 2024. Germaine Mezanary, Taiznianatra. Madagasikara tsy maintsy mandroso satria miroso amin'ny fiverenana amin'ny fampiasana lavadrano izay fampiasa tamin'ny taonjato fahakalalao aty amin'ny taona 2024. Loharano nampiasain'ireo razambe fahiny niova ho lavadrano taty amin'ny fanjanahantany efa ndrosony tamin'ny fampiasana pompindrano nanomboka ny Repoblika faharoa saingy aty amin'ny Repoblika fahaefatra iverina ampiasa lavadrano ny renivohitr'ny firenena. Fantaniana apetraky ny maro indrindra fa ireo mpanarabavao hoe mandroso miemotra ve Madagasikara sa fandrosoana ao anatin'ny saina fotsiny. Fiemorana sy fanabadona vahoaka ny zava-misy hoy ny eo anivon'ny RMDM. Ao anatin'ilay programanasa IMV lay lavadrano voasoratra ao anatin'ilay lalàna mifeny tetibola ve lay lavadrano aratsy voasoratra zay aiza lay solombavambahoaka ny hiaro ny fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Misy solombavambahoaka ve eto satria ny solombavambahoaka manara-maso ny asany mpanatanteraka. Misy an'izany ve eto amintsika eto manao ny asany reny solombavambahoaka. Za tsy mitenina ny mpanohatra na ny mpitondra fa solombavambahoaka no resako eto adidy sy andraiky ny solombavambahoaka mandany ny tetibola hoentina ampiasainy mpanatanteraka ho an'ny firenena. Dia avy eo ny solombavambahoaka manara-maso an'izay adidy sy andraikitra zay manao ny asany ve ny solombavambahoaka. Io zavatra resahan'ny filohan'ny repoblika io ve ao anatin'ilay tetikasa no entin'ny prime ministre teo manoloana n'ilay solombavambahoaka. Zay le manontany ao izy le miteny so dia zavatra ivilan'ny firenena ny resaka ka hoentina ho tanterahana eto amin'ity firenena ity fa raha ohatra ka ny olona tany amin'ny fanjanahantany nanao an'izany lavadrano zany dia mbola hiverina amin'izany tsika asa re tsy haiko petraka aminareo solombavambahoaka zay nomeny vahoaka fahefana anara-maso andinika n'ity fiainana firenentsika ty ianareo sénateur apetraka aminareo ny fahendrenareo tompoko fa za indray mahita fa mijaly ny vahoaka malagasy ary ny filohan'ny repoblika ary mahatsapa an'izanyko hitatsika zao ny fijalian'ny vahoaka izy mahatsapa an'izany fa gaga izahay raha ohatra ka tao anatin'ilay programme nasan'ny filohan'ny repoblika ve zany Madagasikara nefa tsy maintsy mandroso ao anatiny tsy maintsy mandroso ve lavadrano. Raha ny fantatra dia 10 miliyara latsaka kely no hosandan'ireo vovo 30 mahery olavana eto an-drenivohitra. Ankoatra izay mampametra-panontaniana hoe iza marina no niteny sy ny resaka tamin'ny fahitalavim-pirenena. Ilay kandida filoham-pirenena efa nitanisany olan'ny Madagasikara ny taona 2024 nilaza sy nanao litany vahaolana efa hita ka aroso momba ny olana hatramin'izay ve sa ilay vazataratasy mody tsy mahafantatra ny fahoriany malagasy sa ilay filohan'ny fahefana avon'ny tezamita ny taona 2024 ka efa zatra pampandradrisan'ny malagasy ary mbola manohy izany hatramin'izao ho hiatrany ity mpanao politika ity. Miamiafatrany ny fatapanjiro ary maritra ora maro zany eto an-drenivohitra. Mikaikiaka izany ireo olona izay mifototra amin'ny herinaratra ny antom-pivelomany. Potika tanteraka ny fidiram-bola n'ireo olona noho ny fatapanjiro lavareny.
ankoatra izay miaina anaty aiziny isan'andro ny malagasy fanajadiana nataony Ando Ravoniarsoa eo amin'ny sariny mbola avatsara. Adin'ireo isan'andro rakely ny fatapahana herinaratra eto andrenivohitra ao anatin'ny fotoam-piasana avokoa ny fatapahana raha tsy manana groupe dia tapaka ny asa tapaka ny fivelomana raha manana groupe indray dia teti-bola amboniny tsy maintsy atokana hividianana solika ampandeha izany ho solonjironjirama manoloana izany dia velotaraina ireo olona mampiasa ny herinaratra iankinany fidiram-bolany sy mba ireo entana tokony amidy sy ireo fitaovana fampiasa. Tena mijaly ny vahoaka ao amin'ny lafinotrana zao ny fitahirizana ny sakafo ohatra n'izao zavatra amidy tapitra potika daholo ny ankamaroany surtout hoe mafana ny andro dia ny ankoatran'izay potika ny frigidaire potika ny zavatra rehetra ampiasaina zany raha ohatra hoe mampiditra zavatra anaty lafaoro mijanona tapika ny jiro tapitra potika tena tsisy manjary tena mijaly ny vahoaka matetika tapaka izy ny maraina tapakandro maraina tsy miverina izy raha tsy amin'ny 12 atoandro eritrereto amin'izany ny perte zavatra hoe tena fampitehana zavatra nefa ny en plus ny facture misony tonga foana ny jirama ny tena mahagaga zareo isam-bolana zany isam-bolana no aloha ny facture amin'izao lasa any amin'ny tapa-bolana zareo no manatra facture dia manao menace hoe raha misy fahatarana dia mandoa misy pourcentage aloha tena perte fa tsy maintsy atao fa fitadiavam-bola. Hatreto aloha dia mbola tsy nahitam-baolana ny fatapahan-jiro ary toa vao maika aza mihamafy isan'andro ny fatapahana satria mivadika lavareny. Ankilana nefa ampiaran-jirama azy fampitomboana 500 vola aloha raha tara ny fandoavana ny fakturany. Etsy andanin'izany tsy afa-manoatra fa manaiky ny mpanjifa na dia hiarany tsy rariny sy tsy ara-dalàna azy. Manoloana izany tsy fotoana tokony ikaroham-baolana intsony izao raha ho an'izao fitondrana izao fa fotoana fampiarana ireo vaolana hoy Dany Rakotoson fiatsaram-bela tsy manoloana ny fahoriam-bahoaka no ataon'ny mpitondra nandritra ny fandraisam-pitenenany tao amin'ny fahitalavim-panjakana. Germaine Menjanary Tahirina. Tsy manana vaolana ho an'ny fiainam-bahoaka izay latsakandavaky ny fahantrana izao ny mpitondra tokony ho tsapan'ny vahoaka amin'ny zavatra iainany na tena mahatsapana tsy ny fahoriana iainany ny mpitondra tsy ny fiaboiabona toy ireny no ampiana ny fahasahiranany vahoaka malagasy hoy ny mpandinika raharam-pirenena Dany Rakotoson raha fehezina hoy izy dia afanambanina ny vahoaka malagasy ny kabary izay nataony filoham-pirenena ireny. Fanontaniana mipetraka nge aloha dia hoe tena fatamarina ve ny olana ny vahoaka malagasy so dia ao anatin'ny tomobile tsara tarehy ny fitonam-panjakana dia ohatrany hoe mijery ny écran iny dia ohatra mijery écran géant fotsiny izy fa tsy mahatsapa zay moa le mipetraka hoe misy fomba fiteny zay hoe empathie ao amin'ny filoham-pirenentsika ve manana zay empathie zay hoe tena miaina zay ve le vahoaka hoe tapaka ny jiro tapaka ny rano eo am-perinasy ianao tapaka ny jiro olon-dehibe anao ataoko hoe efa retraité anao 70 taona mbola sahirana amin'ny resaka rano resaka jiro zay fotoana tokony mba mampisotro ronono ny tena dia mba mitsotsotra mamana fa dia mbola mitanitany raha mijery ny zaridainan'ny olona ianao amin'izao fotoana izao dia jereo fa maty daholo ny vonikazon'ny olona zany zavatra zany hoe asa raha tsapa fitonam-panjakana hoe misy fiatraika mbengy ny tsy fahitan-jareo vahaolana tao anatin'izay monda anankiray mbola miampy indray moa amin'izao fotoana izao ny zava-misy ka zay zavatra zay ny tiako atongavana hoe tsy manana empathie mihitsy ny fitonam-panjakana tsy mahalala ny tena miatraika amin'ny vahoaka mampalahelo moa mahita an'ireny discours reny satria ohatrany hoe fanaovana tsinitsiny an'ilay vahoaka malagasy mihitsy no zavatra lazain'ilay fitonam-panjakana. Tsy ny fisehosehoana amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany no hitarafana fa mandroso ny firenena fa ny vary arotsaka any ambilan'ny vahoaka atreto dia fahasahiranana no iainan'ny malagasy ary fampifendrifendrona azy ny filazana fa mbola mikarobaolana 5 taona aty aoriny ny fahazahoana fa efana. Ny fanarenana tsy maintsy misy foana tadity fa araka ny fomba fiteny dia hoe rehefa mbola misy foana ny aina dia mbola misy ny fanantenana. Ny fanarenana tsy maintsy misy mety hampalahelo tsy iry zareo ireo no afaka anovany fitondrantsika satria raha ny fomba firesany ireny dia tsy mahalala mihitsy an'ilay tena fahoriam-bahoaka zany hoe raha mahalala foana fa misy le atao hoe olana tena efa sedraina akaiky efa miantra manaina mihitsy izay tokony ahitana valy aingana mihitsy hitana vahaolana aingana fa tsy anaovana eboebo
hoe io fa ny firenena afrikana efa makato atsika efa manao zao amitsika tsika ny resaka toronge io hoe tory io a de ohatrany ekena fotsiny tory satria anao anatin'le resaka souveraineté de zay zavatra zay ve no oebebona am'le vahoakanao hoe efa ekeny rehetrarehetra nefa ny fiainany ato a sahirana ry zareo na eo am resaka fandripalemana zany na eo am resaka fiarina zany ny tena tiako atongavana tokony ho tsapa fidram-panjakana tsara mihitsy le olana tena miandrady am'le vahoaka indrindrandrindra ny ray aman-dreny ny zanaka vao mianatra ny fandehanana mandeha makany ivelany reny mitsoka makany ivelany reny zay zavatra zay tokony hoe zany fitondram-panjakana ny amanan'izay olana ao anatin'ny fotoana foya fa raha ohatra an'izao aloha de tsy satenana loatra ry zareo reo nanamafy hatrany ity mpandinika raharam-pirenena ity fa tsy tokony anary-toko manoloana ny zavamisy ny vahoaka malagasy mila fijoroana koa anefa ny fiezana iala am'izao fahantrana inina atao izao vaovao manodidina ny fifidianana manamarika dingana lehibe ny fandraisan'ireo olona manana fahasembanana anjara tamin'ny fifidianana roa faranteo saingy mbola maro ny fanamby iantohana ny fisotry ny fifidianana ahitana ny tena fandraisana anjara ho an'ny rehetra ho ny fiarahamonim-pirenena safidy androany betsaka ny sakana mila ioarana sy jerena vahaolana momba ireo olona manana fahasembanana mba azoto hividy fanadihadiana io misariny ny aritanjony matratra 7:27 ireo olona manana fahasembanana tonga ny fito sy nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka faranteo teto Madagasikara izay misy solotena eo amin'ny aotra faingo aotra 9.9 isanjato ny mpifidy ambany io taio raha mita amin'ny tapandraisan'ny olona manana fahasembanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena maro ny sakana mitarika izany anisan'ny sakana voalohany indrindra dia any amin'ny inscription amin'ny liste électorale eo zany a dia efa betsaka ireo sakatsakana ara-piarahamonina sy sakatsakana amin'ny lafin'ny tontolo manodidina tsy ahafahany ireo olona manana fahasembanana tena misoratra anarana ao amin'ny listim-pifidianana fa anisan'ny sakana ihany koa tsy ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fifidianana ireo amin'ny fanjotsaham-bato dia ny sakana apetraky ny tontolo manodidina dia ny bureau de vote mipetraka any amin'ny toerana any amin'ny étage zany hoe toerana any ambony-rihana izay tsy azon'ny olona manana fahasembanana andehanana loatra nahazotominy ireo olona nanana olana ara-pahitana tamin'ny fahaloran'ny seni ny carton à braille 3 nampiasain'izy ireo ary natota tamin'ny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena mbola voafetra ho eny amin'ny ivitoeram-pifidianana amin'ireny vohiparitra ititetika saity zava-dehibe araka izany fahafahana manaparitaka izany amin'ny faritra rehetra manana zo azy vaovao momba ny fifidianana sy aneo ny safidiny malalaka rehefa tonga ny andro ny fifidianana ny olona manana fahasembanana raha ny zava-misy anefa tsy ampina tsy misy mihitsy ny fitaovan-tserasera fizarana vaovao momba ny fifidianana mifanaraka amin'ny filan'ny olona manana fahasembanana indrindra ireo olona mona marenina tsy ampy ny faritra zay nanaovana satria projet pilote moa izy tsy mbola nasarona ny Madagasikara ray manontolo dia amprisihana ny senia ny fanapariahana an'iny bulletin brahim faharoa manarakaraka an'izay ny sakana ihany koa eo amin'ny fahazahoana vaovao satria indrindrandrindra ho an'ireo olona marenina dia tsy misy mihitsy fanazavana atao azy ireo mikasika ny fizotrana fifidianana tsy misy fanazavana atao azy ireo mikasika ny fandaranasana kandida tsy misy fanazavana atao azy ireo mikasika ny mahazava-dehibe an'ilay fifidianana ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina dia mila vaovao izay azo lazaina hoe no amoraina ny fahazahoana azy izy ireo mba ahafahany mandeha anjara amin'izay resaka fifidianana izay misy lalàna manan-kera eto Madagasikara mahakasika izany saingy tsy miatra raha ka ny tokony ho izy ny lalàna eto amintsika isika moa nanao an'ilay ratification na famadihana ny convention internationale relative aux droits de personnes handicapées ho lasa lalàna manan-kera eto Madagasikara saingy mbola tsy tena hita tsara ohatra hoe aiza ny tena fampiarana anazy aloha hatramin'izao fa lalàna manan-kera eto Madagasikara izy apatsihivoko ihany fa ity convention internationale ity dia manana valeur contraignante zany hoe tsy maintsy tanterahana zay voasoratra ao mizara roa le izy ny droit civil et politique dia tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe application immédiate tsy maintsy tanterahana avy hatrany ireo droit socio-économique dia azo lazaina hoe tafiditra ao anatin'ilay application progressive alefa miandalana ny fampiarana azy
mandrakitra ny folo isanjato ny mpona eto madagasikara ny olona manary fahasembanana raha nantotanisa farany izay navoaka ny stat tafitra ao anatin'izany avokoa na ireo sembana rabatana na ireo sembana ratsaina nanamafiny teo niviny safidy fa misy niezaka fanentanana saingy voafetra ihany zany no tsy fisiany fiofanana manokana sy ny tsy fampiny ny fitaovana ho an'olona manana fahasembanana indrindra ny ambany vohitra manamarika dingana lehibe ny fandraisan'ireo olona manana fahasembanana anjara tamin'ny fifidianana roa farany teo saingy mbola maro ny fanamby iantona ny fisotry ny fifidianana ahitana ny tena fandraisana anjara ho an'ny rehetra lafombavao hafa kosa indray betsaka ireo malagasy no misitro-belona tonga any Dobay amin'izao fotoana izao tsy manana antota taratasy ara-dalàna izy ireo hitetraka olana ho an'ny fifandraisan'ny firenena rotonta izany raha mitohy hoy ny mpandra raha malagasy monina any antoerana ny rado rafalimanana manitra ny malagasy ankehitriny ka zary mifampisoloky sisa tokony hitandrina ihany koa ny rehetra mba tsy hosodokan'ny filazana fa misy asa ny ivelany toy ny any Dobay hoy ny fanazavany ho arantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny tahiriny firenena enina ty Afrika izao no lavy ny fitondrana any Dobay ny fandraisana ny olona avy ao aminy mampanay ihany koa ny momba any Madagasikara no ny fandefasana olona tsy ara-dalàna any antoerana raha ny nambara ny mpandraraha avy any amin'ity firenena ity ny rado rafalimanana fantatra mantsy fa misy tambajotra malagasy mandefa olona hitady asa any Dobay kanefa tsy misy akory ny asa voalaza injehan'ny fanjakana any antoerana tsy fananana taratasy ka miteraka fandosirana sy fitsirihana ho an'ireo malagasy tonga any antoerana izany raha ny fanazavana ny antsasamanila ny malagasy tonga any dia tafiditra ao anatiny ity tranga ity avokoa raha ny fanazavana atrandry oloza no anjon'ny firenetsika amin'ny fifandraisana amin'ity firenena ity raha toka tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana momba ity raharaha ity raha ny fanazavany ka raha mbola mitohy zany io zavatra ny ataon'ireo mpanondran'olona any Dobay ireo a dia ho bani Madagasikara amin'ny herintaona ary rehefa bani Madagasikara dia bani 3 ans ka 5 ans dia ohatran'izany nazo Nigeria anakenina zao firenena afrikanina bani any Dobay any Dobay tompoko tsisy olona tsisy an'izany hoe rehefa tonga any Dobay ianao vitady asa ny Dobay dia immigration choisie ny société no manafatra anao hiasa any Dobay fa tsy misy hoe tonga any ianao dia hitady asa ary faharoa ny visa hipetrahanao any Dobay dia visa le société anao ary ny société iny miantoka trano miantoka ny billet d'avion anao miantoka ny assurance anao any Dobay fa tsisy hoe rehefa tonga any ary mampalahelo ny zavatra zay foana mbola nanaovako antso avy hoe dia anareo zay mananavana any atsoy ny avanareo fa ny tena mampalahelo anankiray ny zazavavy lasa ny asa ataon'ireo olona ireo manao proxénétisme dia menatra nody aty satria hoe any Dobay satria rehefa any Dobay dia manao selfie daholo gauche à droite dia hoe zay tafita Dobay lasa proxénétisme nataon'ilay vazanaka atsika vavy any ary zay ny nampatonga anary sorako eto ireo tsy afaka manona anaran'ireo autorité zay fanandray ny dossier io zany fandray ny mesure zareo dia mino fa misotona anareo zay rehetrarehetra mananavana miverena tsy vao miverina aloha lay zanakareo raha tsy manana taratasy zay zany zavatra anankiray ho anareo zay tanora milaza mahita asa any ka any fantatry fa mijalitsika ty Madagasikara fa zao aza tsy doka zany fa raha ohatra ka namandray karamana 2 millions d'ariary aranao any Dobay tsy velona mitadidio fa ny simigy any Dobay na fiainana any lafo be x4 ny fiainana any Europe ndikan'izay raha ohatra ka sodokany men'olona hoe mahazo 2 millions d'ariary tsy velona ianao fa raha herinandro zany dia tsy maintsy lany miantso ny tanora malagasy tsy hosodoka ny fandehanana miasa any ivelany fotsiny kanefa mizaka ntserany aindry rehefa tongany iny rado rafalimanana ekena hoy ity mpandraraha ity fa tsy mora ny mahazo ny malagasy amin'izao fotoana izao saingy ilaina fa mailona ny zava-misy satria samy sahirana ny rehetra ka zary mampanaonao foana izany fasahirana an'izany ka very ny soatoavina maha-malagasy mbola lafitra ny lalana ho an'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny herisetra manan-karena fandarana asa isika kanefa tsy misy fampiarana izany raha ny voalaza hoy ny fanazavana manana didy sy andraikitra ny rehetra mahalonjany isiny fitoviam-pijery eo amin'ny olona rehetra indrindra ireo manana fahasembanana izay matetika hiarany herisetra fanampanazavana lazibatra amin'ireo karazana herisetra maro ny olona manana fahasembanana na io ara-tsaina na ara-moraly na ara-batana tsy afaka mianan-kahalalana toy ny olon-drehetra manoloana ireo fandrabiana fanositosehana sy fanaovana tsinotsinona
za izao ne vao miala ny trano vao maraina dia efa homanina ny saina ny eritreritra hoe isy teny marary indray zao mibisy satria misy an'izay tonoko lefa ohatran'izao dia mihitsy ohatrohatran'izay zany ka zavatra ohatran'izay zany ataoko hoe mbola lavitra zany io a ary mbola ady tsy maintsy atrena amin'le resaka hoe violence physique sy violence amin'ny teny amin'ny violence physique moa dia efa iny efa nresahana tamintsika teo le resaka hoe manque d'infrastructure accessible ho an'ny olona rehetra zany ataoko hoe antsika mety eritreritra zany hoe tsy violence zany fa violence zany satria ahoana moa zany hoe andeha zany amin'ny toerana anankiteny dia ho any amin'ny toerana anankiray nefa nohon' le inaccessible hitanao zany dia tsy afaka mandeha dia marary ihany zany tompon'andraikitra voalohany amin'ny ady atao amin'ny erisetra ny fitondram-panjakana tsy mijery zany anefa izy ireo hoy ny fanamafisana fanjakana neny eto amintsika tsy mijery an'izay zavatra zay satria io zany le obligation ny fanjakana araka ny napetraka n'le CRDPH zany obligation fanjakana zany mampiatra an'io hoe dia efa misy olona manana fahasembanana dia inona ny zavatra tokony atao ampiena kokoa an'izay violence zay dia mba voaja ny zoma olona ny tsirairay eo amin'ny fiarahamonina misy azy mirarakopana ny fandarana asa saingy mijanona ho resaka mbola tabatra fotsiny ny ankamarony fa tsy misy fanatanterahana misy ny lalàna eto Madagasikara ka andrasan'ireo olona manana fahasembanana fatratra amin'izao ny andinian'izany any amin'ny antenimieram-pirenena lalàna makasika ny resaka arakasa fisitrana ny tohana ara-pahasalamana ny fanabeazana sy ny maro hafa izy io efa ela be ary ny mpamahatsara-bola ny olona manana fahasembanana dia efa nandany vola be tamin'izy io fa tsy mipasy mihitsy ny hatramintsika miteny zao aiza ny blocage araka ny heninay dia hoe any ministère ny population any le izy amin'izao dia lalàna iresa-pirenena efa nyratifien'ny Madagasikara zany sy ny loi 97 zay navoaka ny fitondrana malagasy dia i zavatra io zany mivoaka any amin'ny mivoaka lalàna zay ho misy fanantenana ho anay zay zany no andrasanay amin'izao misy teboka maromaro zany io fa ny ao anatin'izay zany tafiditra ao ny resaka arakasa resaka fisitrana ara-pahasalamana resaka fanabeazana resaka accessibilité ao anatin'izay daholo zany io dia hojerena eto moa rarotoka ihany koa miteny hoe nisy fotoana koa na nandany fotoana tao amin'io Carleton io resaka hoe PNI APH resaka hoe programme national inclusion et autonomisation des personnes handicapées asy nefa eninareo zany fa hatramin'izao tsy fantatra koa zay nanjavona programme koa io zany izay zavatra rehetra naleva amin'ny fanjakana zany mahita vola naovana zavatra ohatran'izay fa rehefa avy eo tsy mahita vola ho fampiarana azy zay zany ny resaka problème hito amintsika eto zany natokana ho andro raisam-pirenena ho an'ny tsy fisiany herisetra na ny non violence androany 2 oktobra mbola lavitra ny lalàna ho an'ny Madagasikara makasika izany ka ilana fandraisana andraikitra ny tsirairay vaovao ny tranga ampiaramonina nandiso ny vaovaony ely atao anaty tamazotra antserasera milaza ny fisiana mpianatra ampolony maro nietsika ambalavelona ny teo anivony lycée Saint-Michel Litosy tranga fahatoranana mety vokatry ny arerana no nisy ho ny fanazavana ary ankizy 5 tratrin'izany izay samy efa nisitraka fitsaboana sahazay avokoa amin'izao fotoana izao fanadihadiana ny paritaka ny vaovao tao amin'ny tamazotra antserasera fa misy ankizy 10 nietsika ambalavelona tao amin'ny lycée Saint-Michel Litosy io maraina io nandiso izany ny tompony andraikitry ny sekoly ary mitantara ny tena zava-nisy mariny tamin'ny sivy zany tamin'ny sivy teo nisy ankizy classe de seconde moa zany fantatsika hoe misy kely taona 12 ans 13 ans 14 ans avanao EPS zareo zany dia avanao EPS izy dia niditra tao anaty salle dia tsy fantatra na viza na ohatrany ahoana fa nisy ankizy torana zany ankizy vavy telo torana avy hatrany dia rehefa torana reo ankizy vavy reo dia nibataina nakany amin'ny infirmerie dia zavatra mpiseho matetika moa amin'ny sekoly misy ankizy tratran'izay spasmophilie ny sasany resaka areti-po na resaka émotion nohatr'izany fa tamin'ity zany lizy lasa niteraka crise de panique be ho an'ny ankizy rehetra satria anankitelo ny torana voalohany dia nahitan'izay le sasany nahitan'le ankizy torana mibataina dia misy manana areti-po ny sasany misy émotionné sy ny namany dia nihitatra le torana dia ny fitambaran'ny torana zany 520 dia efa tsy ombontsony tao amin'ny infirmerie satria zay manana infirmière zay dia natsonay ny ray aman-dreny zany satria misy ankizy maravatra eny dia miantso ray aman-dreny zay dia ny ray aman-dreny no maka azy misy ray aman-dreny tsy tratrantso mihitsy zany moa dia tsy maintsy nandrasana teo dia nalefa tao amin'ny chapelle ny sasany satria be da be dia nifandribona teo moa ny mpampianatra sy ny namany nanao zay fomba amelomanaina n'le ankizy sy ny namany
de zay zany tena zavatra ny seho marina satria ny vaovao mielo zao any amin'ny Facebook de hoe misy fitopolo a enimpolo ny mihetsika tromba mbala velona fa zay zavatra zay de diso satria za mihitsy nanisana natro maso ma responsable voalohany fa mampirehetra anahy koa de haiko manavaka hoe ity fanaratsy a de ity aretina voazanary moa zany na hoe aretina mitaiza nampodina tamin'ny iraky amby folora sasany ankizy ny maraina teo ary tsy niverikariva tsy maintsy noraisiny izany fanapa-kevitra izany tsy tarany fahatarany eo amin'ny sampianatra ka hitarika fahavoazana hafa indray miankiny amin'ny ankizy sy ny ray aman-dreny kosa ny miverina ny rampitsona tsy fa ny sekoly miverina mianatra rampitso zany tokony io zany tokony amin'ny raiky ambin'ny folo a amin'ny roambin'ny folo latsaka fe fa ny firavana ny sirainina fa noho zay crise de panique générale zay a misy ankizy dimanjato sy arivo ny ato ka raha andeha ny panika ka ikorontana ahoana ny fomba izerenay ny ro ankizy reo tsy fanao zany raha araka ny lalàna hoe mirava aloha ny ora firavana fa tsy maintsy ny raisin'izay fanapa-kevitra zay mba izerena n'le panique générale de tamin'raiky amin'ny folo sasany a no nanao directive de nalefa nody ny ankizy de teny an-dalana nisy ankizy mbola nisy torana anankitelo de nalefa tanandalo teny amin'ny hôpitaly isy ray aman-dreny ny telefona nampafatatra an'izay de nandroany tolakandro any zao ny foanina mihitsy ny koro satria tokony mbola hianatra ny ankizy fa noho zavatra zay de foanina ny koro tsy mianatra androany fa rapitsy mbola miverina fa misy ray aman-dreny kosa ny antso de nilazaina hoe raha ohatra ka mbola traumatisé be zaza ka ny état de choc de tsy afaka tsy mandeha mianatra rapitso satria mbola misy kely taona be 12 ans 13 ans 14 ans efa nahazo fitsaboana saza azy ireo ankizy 520 taoriany ity tranga ity ary tsy misy ahina intsony ny fahasalamany amin'izao fotoana izao taoriany fampahafantary ny tetika asa agrobusiness roa volana lasa izay dia raha namafy ny teo anivon'ny fikambanana tsy miankina ny fanay ny maha-olona fa miroso ny fanomboana ny tetika asa ankehitriny tanjona hoy ny Radora Falimanana dia ny anampina ny tanora malagasy mba hisehatra amin'ny fandrarana ary anamafy ny famokarana ato anatiny ka mba anondrana fa tsy hondrana Germaine Menjanahary Paiziny manodidina ny $100 no vola atontona ho an'ny tetikasa agrobusiness ho an'ireo tanora malagasy te sehatra amin'ny asa fandrarana amin'izao andiany voalohany izao mazava ny antony tetikasa io raha ny fanazavana dia ny anampina ny tanora malagasy ho lasa mpandrarà sy anomezana aina ny sehatra ny fandrarana ary amelomana aina indray ny fampidirana vola vahiny eto amintsika manodidina ny 5 alina ireo tanora ny soratra anarana amin'ny tetikasa ity raha ny fanazavany tompona andraikitry ny fikambanana ny fanahy maha-olona misy tranombarotra vaventy voalaza fa vonina andray ireo vokatra vokarin'ireo tanora mpandrarà ireo any Dubai ary ny mpandrarà eto no mametra ny vidin'ireo entana ahondrany fa tsy ny any Dubai ho iatrany ny fanazavana tonga ny tsy nentina nonona ny volo io hatramin'izay a dia ny antony dia matetika rehefa mitondra volo zay dia tonga dia maika daholo ny olona dia hoe ahoana ny azona le volo fa io tetikasa ao anatin'ilay coopérative agribusiness Madagascar tafiditra ao anatin'le blockchain Madagascar le izy misy coopérative zany any Dubai a miara-miasa aminay dia io coopérative io zany manana grande surface 300 izy dia nameny zay a 100 mètres carrés isaky ny grande surface ho asina produit malagasy produit andreo tanora ireo dia ireo zany no alefatsika any ka tsisy hoe zay tsy dia hiditra loatra amin'le produit mabe resaka eto hoe mila agrément et tout ça tsy hiditra loatra an'izay zay fa ny anay le tena hoe anotra antsika voatsinefy anovantsika pokipoky zany hoe le zavatra kirakirain'le malagasy mihitsy no ahondra antsika zay zany le izy zany hoe ity tanjona ity zany hitany Germain zany ny tanjona dia hoe inona le zavatra fiarin'le malagasy mihitsiny a dia ino no développé tsika dia hoentitsika amin'ny norme tsika fa tsy hoe misy norme baikony avany ohatrany hoe raha ledsi zao a eto dia efa miteny nefa tsy fantatro le lalànan'le ledsi eto Madagasikara zay zao rehefa andefa ledsi Madagasikara dia nanapa-kevitra zao hoe batainay miaraka amin'ny garaba amin'ny tahony ny ledsi dia tsy haiko na io resady zany zany le tanjona toba inge 6 heures de vol le zany hoe mbola akaiky noho ny camion mialany tamatavy Taninarivo zany hoe hiezaka zany tsika nondrana ny tanjona dia mba hisiny le vola vahiny ho azon'le tanora malagasy ankoatra ireo orinasa any Dubai dia isy vahiny maro hafa ihany koa ho tonga eto Madagasikara toy ny japonais anampy ny tanora malagasy mivondrona ao amin'ny tetikasa agrobusiness
ny tanjona dia ny ampitomboana ny setry ny fandrarany sy ho fanampinan'ny tanora malagasy hiala ao anatin'ny fiakeninandoha amin'ny asa any ivelany sy ny fampafantarana ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny famokarana eto antoerana. Manan-karena zavaboary maro talanjona ary mahavariana eto amin'izao tontolo misy antsika rehetra izao. Toy ireto jerentsika manaraka ireto Juliana Antoniaina Andry Rakotomalala. Any amin'ny morontsira Kilanto Islande Hong Kong no ahitana ity trozona amin'ny loko mavokely ity, na dia hafahafa zany dia tena misy tokoa izy ireo. Mora hita tokoa io trozona io noho ny loko miavaka ananany mihoatra amin'ireo trozona namany hafa. Hafahafa sy tsy mahazatra ity karazana voninkazo orkide ity, mahavariana sy tsy mampino ny endriny satria toy ny lehilahy miboridana. Miavaka ity orkide ity satria noho io endriny io dia sarotra ho amin'ny bibikely ny manimba azy. Ao amin'ny tendrombohitra Alariko no ahitana vado sy kaita amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana tersiaire ary nampitondraina ny anarana Bertignier. Ity vato lehibe iray ity izay vokatry ny fitriaran'ny rano vahiny. Mipetraka any Thaïlande ity tovovavy 12 taona ity ary feno volo ny tarehiny. Namela azy hiditra ao amin'ny Guinness Book of Record ity karazana aretina hafakely manjohanina ity. Aretina azo avy amin'ny antsoina hoe Omra syndrome na koa ny hoe syndrome werewolf. Feno volobe avokoa vatany naty, anisan'izany ny tarehiny ka nahatonga ny Guinness World Record nilaza fa naty ny tovovavy voloina indrindra eran-tany tamin'ny taona 2014. Tena natahorana no aviny naty, rehefa teraka izy dia tsy maintsy nodidiana indroa vao afaka ny aina. No mariny rainy fa fantatry ny fianakaviana fa voan'ny aretina izy raha tsy efa teraka. Amaranana ny fampahalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Ho fanamariana ny fa-420 taona nahazoan'ny Nigeria ny fahaleovantenany dia nisy ny hetsika an-dalambe nataon'ny vahoaka nigeriana ho fanoherana ny fahasahiranana sy ny vitangany vidim-piainana ary ny fitotonga ny toe-karena ao an-toerana. Hipikolona ny lalambe tao Lagos Somaly ary nisy ny fifandonana tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Fanadiadiana. Etsim-panoherana fahobe fandroany tao anatin'ny 2 volana tao Nigeria ity Somaly ity. Iray amin'ireo firenena bepona indrindra aty Afrika Nigeria. Mitazona sora-baventy ireo mpanao fihetsiketsehana raha nidina an-dalambe omaly, mitaky fahafahana sy asa tsara kokoa an'ny tanora. Mitombo ny tahan'ny fahantrana sy ny tsy fampisakafo na dia isan'ireo firenena mpamokatra solika aty Afrika azy Nigeria. Mihamafy ny fahasahiranana noho ny fanavaozana nataon'ny gouvernement mba hitsitsina vola sy hanohanana ny fampihenana ny fampiasam-bolam-bahiny. Nandritra ny hetsika an-dalambe nataon'ny vahoaka nigeriana ny volana aogositra lasa teo, dia 20 farafahakeliny ireo mpanao fihetsiketsehana ny voatifitra ka maty ary 100 ny hafa ny voasambotra. Midangana ny vidim-piainana ao Nigeria, nitotongana amin'ny farany ambany tao anatin'ny 20 taona $, na dia teo aza ny fiarovana ny politika ara-toe-karenana nataon'ny gouvernement. Farafahakeliny 13 isanjato mponina ao Nigeriana mahantra. Niezaka namorona asa ny fanjakana, mbola mitohy any avaratra tsy nanana firenena kosa nefa ny ady lava reny. Tsy misy na inona na inona ny kalazaina ao Nigeria, hoy Adetayo Babatunat Daniel, tanora mpandrarà nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana. Ny volana Mey 2024 no voafidy ho filoham-pirenena i Bola Tinubu. Nampanentana zava-baovao ny lehilahy, miaro ny fanavaozana napetraka ary milaza fa mahafantatra ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka nigeriana. Hatreto anefa tena trapam-pahasahiranana ny Nigeria sy ny vahoaka ao aminy. Hatreo ny fiarana tombo-kilasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tena kokoa sa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.